Raha manaraka ny fampahalalam-baovao tsika am'izao fotoana zao, na amin'ny télévision zany indrindrandrindra moa ny Facebook sy ny réseaux sociaux maro samihafa, dia midomine mihitsy ny momba ny resaka fifidianana ny futur pape Andimby Bergoglio na i Papa François. Izy io moa hatramin'izay efa suscité fantasme be dia be, discussion be dia be, ary amin'ny vanim-potoana ohatran'izao tena mipoitra sy mirongatra be daholo ireo karazana complotiste religieux, lazaiko tsara religieux, misy an'izany hoe faminaniana, misy mamoaka faminaniana zany hoe io no papa farany faraky ny faminaniana amin'ny soratra masina zao dia manao interprétation oana fazantsika azy hoe bancale, manao herméneutique, manao raccourci amina resaka herméneutique, satria hatramin'izay io sujet resaka hoe fifidianana ataontsika hoe tompona andraikitra ambony amin'ny fiangonana io dia ny créer ataontsika hoe curiosité foana, ka mba hiresaka kely ny amin'izay fiteny misy miteny atao amin'ny pejy ato hoe natsika resaka ny be dia be fa zay vavaka fotsiny tsika dia zay sitrapon'Andriamanitra no lany eo. Non, tsy marina zany. Averiko indray, tsy marina zany. Tsy izay voatery ny sitrapon'Andriamanitra foana no lany amina fifidianana. Peu importe io, na fifidianana filoham-panjakana io, fifidianana filoham-piangonana io. Misy missionnaire anankiray zay efa teneniko eto zany indray mandeha ho an'izay natadidy. Missionnaire américaine tao amin'ny sahany fiangonana loterana malagasy tamin'ny fotoan'andro, Vernon Tochot ny anarany, ny tranainy ao loterana mahalala an'izany tsara, dia ny teny an'izao Vernon Tochot hoe ho avy ny andro izy any aoriana any dia ny fanapahan-kevitry ny devoly no ho lany sy ho tapahana ao anatina fivoriana komity. Averiko indray, misy fotoana izy ny fanapahan-kevitry ny devoly no ho lany amin'ny fanapahan-kevitry ny komity eo anivon'ny fitondram-piangonana. Mafy be zany teny zany, ary ho an'ny olona zay mety tsy mahalala azy dia hiteny hoe ngamba ny olona contre pouvoir sisa tsia. Effectivement, ny arcane ny institution religieuse, tsika mantsy mieritreritra foana fa hoe ny monde des églises c'est un monde mahafinaritra be. Non, plus ianao miakatra amin'ny sphère ambony amin'ny resaka tontolon'ny fiangonana, plus ianao mahita zavatra tsy ampoizina, surtout amin'ny lafiny resaka politique religieuse. Ka raha ny soratra masina ny jerena hoe hiteny hoe ka tsisy fahefana raha tsy avy amin'Andriamanitra. Aloha hazava tsara efa nasiko resaka teto, ny fonction avy amin'Andriamanitra. Ny fonction, oui, avy amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe le olona lany no avy amin'Andriamanitra. Mipetraka tsara zany ny safidin'ny olona amin'ny élection. Za tsy miteny hoe avy amin'Andriamanitra sy avy amin'Andriamanitra zay olona lany Andimbyn'ny Papa François io, mipetraka amin'ny conscience ny conclave zany ary zareo efa manana ny fomba anaovany azy. Fa arahaotiko ty situation any Vatican ty mba ahafahako manao réflexion koa na eo anivon'ny firenena zany amina fifidianana zay ataontsika, izay lazaina foana hoe zay fahefana avy amin'Andriamanitra dia tsy azo toerana, tsy ny fonction no avy amin'Andriamanitra fa tsy ny olona eo amin'ilay fonction. Ame ohatra tsika anatin'ny soratra masina nanao ankeriny an'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe zay leo tsy teny antsony hoe olona leader charismatique, karazana juge na mpitsara no mitondra an'Israely, fa mba te hitovy amin'ireo mpiray vodi-rindrina aminay zay izy ny zanak'Israely fa omeo mpanjaka zay. Zany hoe on a forcé la main à Dieu, fa Andriamanitra tellement zareo nivazivotra dia à contre-cœur dia neken'Andriamanitra ihany na dia tsy sitrapony. Eno tsara, neken'Andriamanitra ihany na dia tsy sitrapony dia efa nampiomana izy hoe zao ny anjo anareo raha ka mpanjaka nareo dia tsy onan'izany fa zay mila mpanjaka. Iny izy iny hitantsika tantara i Saoly. Or azadino fa i Saoly dia no tendray ny fidiny ireo mpaminan'Andriamanitra ihany koa. Donc il suffit pas de dire ça hoe fahefana avy amin'Andriamanitra. Ohatr'izay koa na amina resaka fitondram-piangonana aza. Misy tenin'Inga Fernand le Grand zay fantaneniko teto hoe j'ai cherché l'église, j'ai trouvé le monde. Et j'ai cherché le monde, j'ai trouvé l'église. Azadino fa ao anatina élection dia misy enjeu be dia be. Ary zay mahatonga amin'ny teny hoe le naïveté tsika ajanony any anaty kitapo. Fa ny conjoncture misy dia tsy maintsy misy ny lobbying, tsy maintsy misy ny influence,
Ary zao tontolo zao na tiatsika na tsy tiatsika dia mizara roa, ao zany ny progressiste ary eo ny conservateur. Ireo mifandimby zao ny tractation mandeha hoe progressiste moa i pape François de mieritreritra indray sasany hoe mety te hiverina amin'ny toerany iray ny conservateur, tsy fantatry zany. Zay ny zavatra réalité zay tsara fantatsika hoe jerentsika anome ohatra anareo zao hoe ka satria olon'Andriamanitra ireo ka dia matoky zahay fa tariny fanan'Andriamanitra izy tokony ho zay fa tsy voatery ho zay. Ohatra akaiky dia akaiky ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy, raiky ambin'ny folo lahy, rehefa ho zareo mila soloina i Jodasy, mpianatry Jesosy reo nanao adalàna zany ny apôstôly nifidy ny solo zareo natao tirage au sort, bazonareo an-tsaina ve zany tirage au sort de nitombe tamin'ny Matiasy. De tiantany anareo zay mamaky baiboly ao amin'ny asan'ny apôstôly mba mahita trasy ve nareo hoe iza le Matiasy rehefa tanatao ny kaonty, miterena fotsiny hoe tsy maintsy fenona le 12 fa rehefa tonga i Paoly izay mahatonga hoe Paoly no 12e apôtre fa tsy Matiasy raha tena izy. Ary zay na tonga ny Paoly tsy nekeny fiangonana mihitsy tamin'ny voalohany ny fiangonana lazaketo zany le kristianina tao satria Paoly tena teny hoe zaho izy dia apôstôly araky ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy le Matiasy zay nifidin'ny zalahy retsy fa tsy hoe koa rehefa apôstôly ianareo dia marina daholo ny zavatra zay ataonareo na valable eo anatren'Andriamanitra dia rehefa tonga am'izay le tena izy i Paoly zany dia tsy naaccepteny zareo. Bon nanaiky aminy izy roa ambin'ny folo le lohandohany fa ny tao anatiny nanana problème. Donc zany aza manao discours simpliste hoe satria mpanompon'Andriamanitra de zay lany eo de avy amin'Andriamanitra. Micompte be koa safidin'ny olona ary misy ho any enjeu zay tsy fantatsika ny atao hoe coule derrière les coulisses. Ny filazana zany tsy midika fanatsatsoana mihitsy na fanaovana tsinitsinina fa ny mba hahafahantsika mantatra hoe aza manakina ny fotsika sika amina institution, aza manakina ny fotsika sika amina mpitondra na mpitondra fiangonana zany na mpitondra fanjakana zany satria ho décevant foana matetika fa na isy izy na izany eo dia apetrao amilay tena lohan'ny fiangonana ny fotsika dia Jesosy reriany. Zay no afatra kely dia mitodika amintsika koa zay na any Madagasikara am'ireny fifidianana filoham-piangonana maro samihafa reny dia tsika samy mahalala tsara daholo fa misy ny atao hoe tendance, misy ny enjeu, misy ny dominant, misy courant manana amin'ny zay le fiteny filazanzala hoe ao anatin'ny équipe sa tsy anatin'ny misy zany. Donc on va pas se mentir. Zay le izy. Zay no afatra fohy fotsiny fa dia samy mahery daholo amin'ny lalana izay tondran'Andriamanitra antsika ho an'izay voafidy dia aoka ho mendrika les fonctions izay napetrak'Andriamanitra ianareo. Les fonctions nareo sacré, tsy anareo no sacré, la fonction elle est sacrée. Mifanaraka amin'ny fonctions ve ny zavatra ataonareo satsia eo no ahitana le hoe bon dirigeant marina ianao na tsy. Samy tain'Andriamanitra tompoko.